Salamatopy tonga soa eto amin'ny rendez-vous du FMFP ity fandarana ity dia natao iresahana amintsika momba ny tahiry famatiam-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa. Raha tamin'iriny isika niresaka momba ireo tetikasa ho an'ny orinasa tsirairay, androany kosa isika dia hiresaka momba ireo tetikasa iraisan'ny orinasa. Misy karazany roa izy io, ao ny tetikasa iraisan'ny orinasa amin'ny sehatra mitovy dia ao ny tetikasa iraisan'ny orinasa amin'ny sehatra samihafa. L'entredrianary fony ao amin'ny fampiofanana sy fampandraisana andraikitra no hiresaka amintsika momba izay. Ny fanazavana rehetra izay hitantsika eto dia afaka arahana avokoa ao amin'ny tranonkalany FMFP. Ny tetikasa fampiofanana iraisan'ny orinasa isan-tsehatra dia fampivondronana orinasa maro, 3 farafahakeliny ka samy mandola-tsakemoka amin'ny FMFP. Ireo tetikasa fampiofanana ireo dia avy amin'ny fahitan'ny mpivohy fa misy ny tsy fahampiana traikefa na fahaiza-manao itovizan'ny orinasa ka ny fiarahana amin'ny tadiny vahaolana no entina hamahana ny tsy fahampiana raha-pampiofanana. Ity fangatahana ity dia mahakasika ireo tetikasa mametraka fiarah-miasa mavitrika eo amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatra ara-nasionaly isam-paritra ary isan-toerana. Ny filan-kevim-pitantanana no mametraka ny lahara-pahamehana amin'ny fiantsoana isan-taona ary ny ampaham-bola voatokana amin'ny latsakemboka tantanan'ireo filan-kevim-pitantanana ireo, izany hoe 20 isan-jato no entina hamatsiana izany tetikasa izany ary ampiany ny latsakemboka sy fanampiana avy any ivelany raha ilaina izany. Amin'ny alalan'ny fiantsoana tetikasa avy amin'ny FMFP irery ihany no ahafahan'ny orinasa manohitra tetikasa iraisan'ny orinasa na mitovy sehatra izany na amin'ny sehatra samihafa. Rehefa tonga ny fotoana iantsoana tetikasa dia ho avoakan'ny FMFP amin'ny hanao manjery na amin'ny gazety na amin'ny tranokala na amin'ny tambazotra sosialin'ny FMFP izany. Rehefa hitanao fiantsoana dia hamarina fa manana tetikasa manateraka ny lahara-pahamehana voafaritry ny fiantsoana ny tetikasa isam-paritra ny orinasa. Mitadiava ary mifampiresah amina orinasa 3 farafahakeliny na fikambanana miara-miombonantoka eo amin'ny faritoerana iray na nasionaly na isam-paritra na isan-toerana ao anatin'ny sektora mitovy na ao anatin'ny sektora samihafa araka ny voafaritry ny fiantsoana. Hamarina fa tetikasa manana rafi-piofanana iraisan'ny orinasa na mpiara-miombonantoka ny tetikasa ho atolotra ireo orinasa mitambatra raha orinasa mitovy sehatra. Midira amin'ny tranonkalan'ny FMFP, alaivo ary fenoy ny taratasy fangatahana famatsiam-bola ao amin'ny zone de téléchargement rehefa mivoaka ny fiantsoana. Fenoy tsara ny formulaire miaraka amin'ireo lisitra voatondro ao anatin'izany formulaire izany ary omaniny ny antota taratasy rehetra ilaina. Raha mila fanampiana amin'ny famolavolana ny tetikasa ianao dia afaka manao fangatahana amin'ny mailaka izay voatondro eo ambany. Rehefa vonona daholo ny antota taratasy ilaina ao amin'ny tranonkalan'ny FMFP dia afaka apetraka amin'izay ny fanolorana ny tetikasa. Ny fametrahana ireo antota taratasy ireo farafahatarany dia ny andro farany voalaza ao amin'ny fanolorana ny tetikasa, izany hoe alohan'ny amin'ny 5:00 raha alefa positra na aterina aty amin'ny Dorzital Korondrano ary alohan'ny amin'ny Sasakalina raha alefa mailaka aty amin'ny FMFP. Ho fanamarihana fa voaray ny tetikasanao dia azo laharana ianao ao aorian'ny fametrahanao ny tetikasa. Hitantsika androany ary fa misy karazana sehatra maro izay vatsiany FMFP vola. Amin'ireny isika dia hiresaka landala kokoa momba ireo sehatra ireo. Raha toa ianao ka tsy naraka ny fandaharana hatramin'ny voalohany dia afaka arahanao izany ao anatin'ny tambazotra sosialin'ny FMFP na koa ao anatin'ny tranokala. Velomindray ary.